Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Ngado natao sambavandroany ny filohan'ny repoblika niona sy nidinika tamin'ireo tany-tsapam-bolona vanila sy ireo mpisehatra anatin'ny siam-piariana. Namafisiny nandritra izany fa tsy maintsy arenina ny olany lavanila amin'izao fotoana izao. Didijadona nataony mpitondra amin'ny resaka vidiny lavanila ao amin'ny faritra Savao Roland Ratsiraka. No nitahotra tsy azo agrément avy amin'ny fanjakana voatery mividy R5,7 ireo mpandraharaha. Hoy ny fanazavana. Ahina tsy zotra araka ny tokony ho izy ny fanadinana bakalorea sokajy teknika sy ny fitsarana ny taratasy-panadinana raha tsy mivoaka ny vakasion 2022. Mbola tsy nisitraka ny tambo-karamany na amin'ny ampahany aza hatreto ireo mpampianatra hitsara ny fanadinana. Rotaona katroka ny volana Novambra 2022 zao nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny fanarenana sy ny fanatsarana ny lapany Manjakamiadana sy lapany Besakana. Mbola tsy misokatra ho an'ny mpitsidika ankilan'izay hatramin'ny androany. Any Birmanie miverina ny fampiarana ny fanamelohana ho faty ireo gadra raha ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondrana ny antoerana. Misa 4 ireo gadra voahelika ho faty nandritra io. Izay nahitana solom-bavam-bahoaka sy mpitarika avy amin'ny fanoherana iray. Ny antsiprian'izay. Finaritra tongo klasy tongo vavy tonga soa indray ato anaty fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity amin'ny mpanajana-trano no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia ngado natao sambava tamin'ity androany ity ny filoha Andry Rajoelina niona sy nidinika tamin'ireo tanitsapa, amboly sy ireo mpisehatra isan-tsokajy manodidina ny siam-piariana lavanila. Tsy maintsy arenina hoy ny filoha ny olany lavanila misy amin'izao fotoana izao nozaraina karatra biometrika avokoa ireo mpamboly lavanila any amin'ny faritra indrindra ho fisorohana ny alatra lavanila. Ny hijery vahaolana manoloana ny olana izay lalovan'ny siam-piariana lavanila any amin'ny faritra Sava no antony voalohany nandehana ny filoha Andry Rajoelina any amin'ny faritra Antoine. Ka niona sy anifampidinika tamin'ireo tanitsapam-boly lavanila sy ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny siam-piariana io tany amin'ny faritra. Niona tamin'ireo mponina atao Ambalavoany io distrika Nandapa voalohany ny filoha-pirenena. Tsy misy tsy vita ny fifampiresahana ny zavatra rehetra hoy ny filoha ka antony nidina ny ifotony Antoine. Fa ny olana zay tsapa ankehitriny ary zay no mahatonga anaty satria ianareo tatsaha no voatery ao anatin'ilay izy. Zay no idedavatsika vahaolana. Ny olana dia ireo exportateur ny sasatsasany tsy manome vola na tsy manome antoka an'ireo collecteur. Misy antony anankiray eo aloha ary fantatro le antony fa zay no vahatsika satria misy ny matahotra hoe sao dia tsy azo agrément. Zay dia milaza izay mpandraharaha madio, izay mpandraharaha efa nisehatra tao ka manaraka ny fenitra rehetrarehetra zay narahana, tsy misy anakana ny agrément omenanareo zany. Fa za eto miteny mahazo agrément ny olona rety izay nanaraka ny lalàna. Fa ny zavatra tenenina kosa dia mba tsinjovy ihany koa ireo tatsaha. Manoloana ny tsy fandriampahalemana amin'ny alatra lavanila, misy ny fepetra izay noraisina ka nozaraina akaratra biometrika avokoa ireo mpamboly lavanila any amin'ny faritra ka ho hita ao anatin'izany ny mombamomba ireo mpamboly sy ny lavanila. Vidin'ny lavanila farany ambany no napetraky ny fitondram-panjakana ho 5,7 ariary hoy ny filoha fa tsy ny vidin'ny farany ambany akory. Hodiniana mandritra izany ny sehatra rehetra manodidina ny lavanila ary ny ataom-piotazana.
Isan'ny fangatana nataon'ireo mponina nandritra ny fandalovany filoham-pirenena tany an-toerana ny fampiakarana ny vidin'ny lavanila. Any Antala kosa no iona amin'ireo hampandray ny vokatra sy ireo mpanondrana ny lavanila any ivelan'ny filoham-pirenena. Izay no fanehoan-kevitry ny filohan'ny Repoblika nandritra ny diany tany Sambava fa didy jadona no ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana ao anatin'ity resaka vidy lavanila ao amin'ny faritra Sava ity. Hoy nambarany Roland Ratsiraka noho ny tahotra tsy azo agrément avy amin'ny fanjakana. Voatery mandray ny vokatra amin'ny vidiny 5,7 ariary ireo mpandrarah ny fanazavana Mirana Clara. Atreto tsy mbola misy ny vahaolana matipaika napetraka ny fitondram-panjakana ho an'ny lavanila no amin'ny faritra Sava, antony mbola mampitaray ireo mpisehatra amin'izany any amin'ity faritra ity, araka ny nambarany solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Manoloan'izany, miantony ny mpitondra hanomeny fahalalahana ho an'ireo mpiantsehatra rehetra ity solombavam-bahoaka ity. Tonga eto ny filoham-pirenena kanefany mbola tsy mahava problema ny lavanila any satria carte biométrique ny raha resany tsy zany ny mameka agrément amen'olona jiaby zay nisehatra lavani tamin'ny taona lasa ary ajanona ny $250 le kilo any velany fa avela malalaka le any velany ary indrindra ihany koa avela malalaka ny olona rehetra miasa ny lavanila fa anjara amin'ny fanjakana no mikirakira ny lafiny tsy fandripahalemana zany miasa amin'ny fanjakana ary zay ny tokony asany anio fa avela malalaka ny olona miasa amin'ny tokony ho izy fa tsy carte biométrique ho an'ny tansa ny olana ny any fa tegna le olo le vahaolana ampiasaina Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy zavatra hafa. Taoriny hetsika fanakanan-dalana nataon'ny mpamboly lavanila ny fiandohan'ny volana Jolay teo, nampanantena ny hitondra vahaolana ny mpitondra kanefa tsy arak'izay fampanantenana izay no zava-misy hoy ireo eny fotony. Ny zavatra tsapa zay, ny société izay mandeha mividy lavani dia mitondra mpagnano gazety izy. Zany hoe mba ho hitan'ny mpagnano gazety fa mividy amin'ny 75,000 ariary izy mba azahoana agrément. Zany hoe agrément zegny ny tanjonjareo amin'ny fividianana 75,000 ariary ary mividy amin'ny quantité ambany. Zany hoe kely par rapport an'izay tonnage zay ilainy aboakany télé beky hitan'ny fanjakana fa igny zay mividy amin'ny 75,000 ariary beky azahoana agrément fa anambadika agny mividy amin'ny prix latsika zegny foana izy. Misy 40,000 ariary, misy 25,000 ariary, ary ndraiky misy 20,000 ariary mihitsy. Saina atao manakany ny vidina 375,000 ny 14,5 monté miakatra fa zay ambanin'izay ny vidina 20,000 ariary ary tsy opérateur raiky ny magnano zay fa maro ny ampy tsy omena tsiny zare satria matato tsy omeny Edgar Razabolava agrément hony raha tsy mividy lavani mandaintsay. Nanatanteraka fivorina ny arahana tamin'ireo mpisehatra amin'ny lavanila no amin'ny faritra Sava ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Olona manodidina ny 700 ny tonga namaly ny antso tamin'izany, nahitana mpamboly, mpanangom-bokatra, bentanàna, sefokotany sy ny sisa. Ajanontsika eo ny momba ny seha-piariana lavanila fa vaovao ny politika kosa indray dia miady hatrano ary tsy mitovy jery ireo tompona ndraiky mpanjakana hony teo anivy ny RMDM izay nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Izy ireo izay nilazany tsy empotra manoloana ny fanatanterahana ny fikonan-doam-pirenena saingy tsy mbola nilaza mazava ny hetsika manaraka onona saina. Tsy mitovy fomba fijery, samy manana ny lazainy ireo tompona ndraiky mpanjakana eto amintsika hoy ny anivon'ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara raha ny zavany teny beoririka ny sabotsy teo no jerena. Ho anareo mpitandro filaminana zay tena mikianja mifanohitra ny fandraisana toromarika eto amin'ny firenena. Hafa ny toromarika omeny préfet dia hafa ny zavatra hitatsika tena kianja. Raha ohatra ka ny ady an-tranon'ry zareo no lasa fitondrana firenena andry zareo zay. Ny antony nandraisana an'le magro de mazava satria eto Madagasikara tsy misy kianja ny demokrasia. Zay no angatana ny fanjakana hoe raha manana kianja natokana ho an'ny demokrasia ny fanjakana omeo zahay atoroy anay fa angatahanay alalana. Fa hatreto aloha dia Ambojatovo nitokana ny fitondrana ty ho kianjan'ny demokrasia ny ovandreny anarana fa kianjan'ny botanika izy ankehitriny. Ankoatra izay, androany no nilaza anaty trantoza taratasy teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lampanorenana Amboda manoloana teo zava-misy eto amin'ny firenena ny plateforme Gasleo saingy niempotra tamin'ny fotoana farany. Izy ny paikady vaovao apetraka hoy ny tompona andraikitra. Miankina aminy tsotaitra fa efa zao ny vahoaka
ny zavatra misy tsisy zavatra azo afenina tsony fa raha ohatra moa izy tsy ho taitra amin'le izy dia miankina aminy taitra izy a dia sauver le vahoaka fa ny zavatra misy aloha tokony efa mba taitra kosa izy fa tsy variana fotsiny hoe misy usine vaona fanaovana siramamy a atsangana any amin'ny toeran-kafa nefa ny vola ividianana an'le siramamy raha tsy misy dia amin'ity herinandro ity zany zay no manomana an'le suiten'le izy a possible tsy dia ho lava loatra satria raha amin'izao zavatra misy eto Madagasikara zao a efa manomboka betsaka ny nona efa manomboka betsaka ny mivesatra an'le olana menjady a noho ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy mbola nilaza mazava ny mpitarika eo anivon'ny RMDM ny amin'ny mety ho toy ny hetsika ho tanterahin'izy ireo. Fa mampiempotra ny fampandrosoany indrindra ny any amin'ny faritra ny fisiany korotana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana misy ny tetikasa napetraka ny fitondrana raha ny any androy ho fampandrosoana ny faritra ny fampandrosoana izay ahafahana misoroka ny fifindramonina rany any antoerana nela raha Nefson. Ny fampandrosoana apetraka any amin'ny faritra Androy ihany hoy ny fikambanany ny ateraka Androy no isorohana sy anampiana ireo mpitsaponenana izay miteraka olana rany fanazavana. Mitaky fahatonina amin'ny raram-pirenena izy ireo mba tsy hisy fiantraikany amin'ny tetikasa izay efa napetraka. Dino fa 10 taona mahery lasa efa tao anatin'ny fandaharan'asa no tokony no vita ny RN 13 fa noho ny korontana ny tranga teto amin'ny firenena no nahatonga azy nisy tomin'Union Européenne tamin'izany andro zany. Koa manoloana ny fikasana na korotana eto Madagasikara amin'izao andro zao satria misy ny fanarotana hoe miakatra ny viditsoloka dia eto zahay miantso ny malagasy rehetra mba hiaro ny soiombonana indrindrindrindra fa ny olona avy any atsimo zay mandeha nany avaratra nany atsinanana nany andrefana na eto voantany mba tsy ho voasarika ho karamain'olona hoentina atao fitaovana anakorotanana satria ny tranga zany tamin'ny fotoana maro manentana andry zareo zahay tsy hiditra tao anatin'izany velam-pandrika zany satria raha misy ny korotana eto matetika miemitra foana ny fampandrosoana ary ny olona sahirana no tena mizaka ny voka-dratsy ny korotana fa tsy ny olona manan-katao. Androany nanantanteraka tatitra teny anivon'ny SCFM Conseil du fampihavanana malagasy mahakasika ny fivoaran'ny toedrarà amin'ireo olona izay mifindra monina any Port Berger any fikambanan'ny ateraka Androy. Ao anatin'izay lafin'ny fampandrosoana izay hatrany dia miandrandra vahaolana vampitondra amin'izao fotoana ireo tanora ao amin'ny faritra atsimo andrefana izay tsy anasany ankamaroan'izy ireo hitoliary izay manana harena-kibon'ny tany maro saingy tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy isan'izany ohatra ny gaz au sakarasy ny pétrole gaeton Andrigetsilavo. Manainga ny mpitondra andray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fotoana fohy ka hitady vahaolana manoloana ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny ireo tanora indrindra ao amin'ny faritra atsimo andrefana maro ny tsy anasa any ka mirohitra amin'ny fivarotana sy ireo sehatra tsy ara-dalàna afa ny ponina. Latsaky zany ty garda zany zao e zany lazantsika azy latsaky ny garda toliareto la mandetsika amin'ny centre-ville ao iny arabe iny fa tsy hitan'olo ty raha ataony lasa manao tao ma tsy le olo mandeha an-tongotry lasa mandeha amin'ny chaussée ny eny amin'ny trottoir iny fa tout est occupé tsy misy raha tsy occupé ty eny tsisy azonao tao eny mpanao sodira eny mpanao gargote eny varotra friperie eny varotra bele varotra kapiky eny amin'ny trottoir aby le olo zany lasa misosy ato dikan'izay samby zany manao zay iboahana fa zay fa grave le fiainana. Ireto tanora roa ireto isan'ny ireo tanora miisa 420 nahazo fiofanana tany Kenya amin'ny sehatra ny harena-kibon'ny tany izy ireo nandritry ny 2 taona rehefa tavaverina eto an-tanindrazana tsy mahita asa efa ho 2 taona izay. Efa miditra ho 7 mois eo zay tonga eto Madagasikara ao mametraka dossier ao eran'ity toliara ty ary mametraka dossier any amin'ny aina manjery fa tena ohatrany rejeten'olo le dossier koe zay tena marina satria nisy ray zay tena vaky resaka izy hoe le dossier le diplôme entinao ty hony izy tsy tena tsy ankerinay sa fe tsy mitovy na zahay ara hoe tsy mitovy aminao de tsy afaka mandramby anao asany zahay de nefa zay dossier zay le fahaizany entinay tianay kompitaina amin'ny namanay aty atoliarana aty Madagasikara. Zao ma zao amizao lafa tsy mahita kasa zany aho leny nevene zay fa fautao raiky zahay zay ny avy bakagny apetraky dossier zao fa zahay aloha tsy mahita asa hatreto lasa mipetraka avao lasa mivery maina avao diplôme nandesinay bakagny regny tsy misy asa mifanandrify amin'ny raha nianaranay bakagny zany
la base mivoa vao miraha vao miasa zahay satria ny diplôme nandesinay tsy misy mifanandrify amin'ny raha tokony hataonay zany ny raha asa tokony misy eto. Antony mahatonga azy ireo angataka ny anokafana orinasa ao Toliara. Tsy misy afa-tsy ny fametrahana orinasa ny ialana amin'ny tsify sy ny asa ho an'ny mponina ao an-toerana. Maro ny sehatra azo trandrahana raha ao Toliara manokana. Isan'izany ohatra ny gaz ao Sakara sy ny pétrole. Ohatsika zao misy problème d'énergie. Misy énergie tsy la gaz lenga avao zany tsy lanitsika Sakara hato. Raha ohatra zany tsika am'izao problème ny gaz maneran-tany hinan'izao, énergie maneran-tany hinan'izao. Rehefa ohatra fa voatrandraka zany io, na de ho misy le choc l'énergie tanindrazantsika eto de mety hony kelikely zany mba tsy niretsika loatsy. Fa tsika hinan'izao sady tsy manana gaz tsika, tsy manana pétrole tsika, tsy manana l'énergie rehetra ilaina tsika zany dikan'izay tsika misy subira zany tsika. Ma eny na de hotatsika hoe ny raha na de mafy mba ho nalefaka kokoa zany le raha. Raha ohatra ka tsika hinan'izay fa nanana fa voatrandraka le gaz zany de fa nandefa tsika hinan'izay. Amin'ny faritany Toliara ato koa misy pétrole. Misy ressource-na pétrole amin'ny faritany Toliara ato, amin'ny faritra atsimo andrefana ato. Efa maro le jugement fa nanaovana test fa hita fa hoe misy. Rehefa tsika nan'izay zany fa nidy tam'izay de fa ngamba na de ho misy aza le choc pétrolier na ny fiakaran'ny vidin'ny solika zao mety tsy de ho nanahirantsika loatsy zany zay. Maro amin'ireo tanora ao Toliara no manana mari-pahaizana amin'ny fitrandrahana renak'ibony tany sy ny sehatra hafa saingy tsy manana asa hatreto. Ny tsify sy ny asa izay miteraka olana hafa eo anivon'ny fiarahamonina ary sakana ho an'ny fampandrosoana. Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tao Belleville ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Roivoary Alaonko sy ny fankalazana ny 15 taona ny fifanarahana Ramsara iarovana ny faritra mando ny Alaonko izay miantoka ny fiveloman'ny mpanjono an-dranomasina manome sakafo tsara sy mahasoa ary miaro ny sisin-dranomasina ihany koa. Fosikajy ao anatin'ny Roivoary Alamando ny Alaonko amin'izao 15 taona ny fifanarahana Ramsara izao. Ala miavaka eo anelanelan'ny tany sy ny ranomasina, miantoka ny fiveloman'ny mpanjono an-dranomasina, manome sakafo tsara sy mahasoa ary miaro ny sisin-dranomasina ny Alaonko. Mitahiry karazan-java-mananaina maro, toeram-panatodizana sy fitombona ho an'ny trondro na laoka an-dranomasina, toy ny makamba sy ny drakaka. Manasoa fiainan'olona maro ny fananana Alaonko tsara tantana, ka mila ezaka iombonana ny fahazoana izany. Anisany politika mpitantanana apetraka eo anivon'ny ministère ny valorisation de la recherche na ny fanomezan-danja ireo voka-pikarohana mba azontsika ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny firenena, mba ho azontsika ampiasaina ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana na mafisy ny raha jiaby zegny amin'ny fiarahamombonantoka sy ny fiaraha-miasa izay natao ny arahana tamin'ny ministère ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny ovain-jafy. Ny raha irariako sy angatako amintsika jiaby dia ny fanomezantsika tanana hatrany anaboatsika fahavononana karaha ny any ty, voromaro atsika teto hitany fahavitrihan'ny mpandray anjara jiaby, hitondra vokatsoa amintsika jiaby. Mahabe fanantenana amin'ny hoavin'ny Alaonko eto Madagasikara ny ezaka efa natao, hoy ny mpiandraikitry ny USAID eto Madagasikara, nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony tamin'ity androany ity. No tanteranao malitsy hevina ny fambolena onko misy sara hetsy tamin'ny velaran-tany mirefy 10 hektara tao Dar es Salaam Manosbe, izay tafiditra indrindra ho anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Roivoary Alaonko. Zanakazo onko misy 500 ihany koa no novolena tao amin'ny fokotany Antanamtarana, izay toerana modely amin'ny famerenana ny Alaonko amin'ny distrikan'ny Nosbe. Nosbe zegny iarahantsika jiaby mahay ilazan'ny Nosbe na amin'ny sehatra ny fizahan-tany io na amin'ny sehatra koa ny fanagnana ny arena voajanahary ato an-dranomasina. Ka ny etsiky nataontsika ny any teto igny dia etsiky tegna mitory fitiavan-tanindrazana ary mampiseho ny citoyenneté-tsika amin'ny tanindrazana-tsika amindreo havatsika marobe mihegny agnatin'io arena voajanahary io satria ato Nosbe dia morotsiraka izay marobe ny olo mihegny agnatin'izegny arena voajanahary zegny. Ny fandrakofana izay ala zay tsy vitan'olo araiky fa asa ilagna fanomezan-tagnana n'olo jiaby. Mahery ny 7 sy 3 hektara ny velaran-tany Alaonko manerana ny Madagasikara ary mahatratra 500 hektara zany ho an'ny Nosbe manokana.
mbola mitoeram-pito talata fa 4 ny volana jolay ny fanamarena ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny roivoary alaonko. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ina tsy hizotra araka ny tokony ho izy ny fanadinana baccalauréat sokajy teknika sy ny fitsarana ny taratasy-panadinana raha tsy mivoaka ny vacation 1/24 mbola tsy ny sitraka ny tampokaramana na ny amin'ny ampahany aza hatreto ireo mpampianatra hitsara izay fanadinan'izay raha ny fanazavana. Izy ireo izay manome fe-potoana ny ministera tompona andraikitra ao anatin'izay. Daniela Mino Arso. Manome fe-potoana ny fanjakana andaovana ny vacation 2021 ireo mpiambina amin'izao fanadinana baccalauréat teknika izao. Manambana ny tsy tsara ireo taratasy-panadinana ihany koa izy ireo raha tsy mivaly ny fitakina. Hatreto mbola tsy nisitraka ny tambokarama tamin'ny taona lasa ireto farany raha ny fanazavana, mahatsiaro ho latsa-danja eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ka mety hiroso amin'ny fitokonana. Tsy avelanay io raha tsy azonay ny vacation satria le fiainana efa mihamafy, sarandalana misonitra, ny vidim-piainana efa mihamafy. Io mantsy mba atao hoe eteherana kely amin'ny fidiran'ny mpianatra, izay mananjanaka mianatra. Dia mba io mba avitana fitaovana kely ho an'ireo zanakay mianatra ireo io vacation io. Teo zay efa niandry tamin'ny heritaona, tsisy le izy. Tamin'ity koa zany dia miandry aloha zay ny amin'ity hoe menanay amin'ny larobia le izy. Dia ho avy daholo ny mpampianatra rehetrarehetra anoy an'io tolona io satria efa mafy loatra le fanaovana ny resaka mpampianatra, ny mpanabe rehetrarehetra eto amin'ity Madagasikara ity. Satria le mpanabe mihitsy zany no ezahana ilikiliana. Araka izany, miantso ny tompona ndraiky mpanjakana hijery akaiky ny olona mianjady amin'izy ireo ireto mpiambina ireto. Tsy ny vacation baka ihany no resahana eto, fa na izay nanao BPC CP, vacation baka dia CP dia BPC zany no angatahana aminareo tompona ndraikitra isan-tsokajiny ao anatin'izay. Ary mino sy manantena izahay fa mba tsy hisin'ilay hoe io indray raikitra ny fitokonana dia mba mangataka tanandrory fa ao farazay aingana ny olana mahazo any mpanabe. Ho an'ny androany, nizotra mpilaminana tamin'ny ankapobeny fanadinana baccalauréat teknika ho an'ny tetsy amin'ny fitoeram-panadinana lycée moderne Ampiflo, isan'ny nanana sarotra ireo mpiadana ny taranja ekonomia. Lamina tsara, vita tsara fa le ekonomia teo sarosarotra, sady le fotoana fohifohy nanaovana anazy dia misy tsy vita sasany, mba misy tokanaina ihany aloha afaka. Le izy normal ihany raha ny tena izy. Eny misy ka anankiroa moa le izy ho fanampy eo dia samy fanampy teo fa raha ny anahy aloha dia akaiko hoe mahazo mahaina manantena ihany, manantena mihitsy moa fa tsy hoe manatena. Misa 770 ireo mpiambina voasoratra anarana ka ny 420 tamin'izy ireo tsy tonga raha nambarany chef de centre eny antoerana. Nanomboka androany ary farany alakamisy ho avy izao ny fanadinana baccalauréat teknika. Mizara roa izany arahitana ny sokajy professionnel sy ny sokajy teknôlôjia. Mampamitra-panontaniana ihany momba izay hoe ny vola ve tsy misy ao anatin'izay sa inona ny olana fa miresaka an'izay olana izay hatrany dia miaina anaty fahasahiranana amin'izao fotoana ireo mponina ao amin'ny commune Ambohidratrimo distrikany Manjakandriana manano sarotra ny fivezivezeny ireo mponina mamonjy ireo toeram-pitsaboana manoloana ny fahasimban'ny lalana io ihany koa ny famoaham-bokatra noho izay tsy fisiany fikojana sy ny fanamboaran-dalana izay raha ny fitarainan'ireo mponina. Abraham Randriamanana. Tahaka izao ny fahasimban'ny lalana 12 kilometatra miala ao amin'ny commune Kazondandy, miazon'ny commune Ambohidratrimo ao amin'ny distrikany Manjakandriana. Miisa 970 sy 709 ireo mponina amin'ireo fokontany sivy mandrafitra ny commune ny antoerana ankehitriny. Velotaraina ireo mponina manoloana ny fahasimban'ny lalana vokatry ny tsy fisian'ny asa fanamboarana sy ny fikojana. Fa tena secondaire lalandava ary simban'ny camion izy io sy ny sarety. Tena ratsy ny lalana. Tena mitombo mihitsy ny fahasahiranana. Tsy vidim-bokatra ambany nefa ny lalana tsy afaka ifamoivoizana mihitsy fa tena simba tanteraka. Tamin'ny rotaona zao nisy fanamboaran'ny fokotany dia ny vatsin'ny commune ny gasoil dia ny mponina amin'ny fokotisa-pokotany no manamboatra ny sisin-dalana isy mandefa ny mamelona ny trasy zany dia manamboatra ny ampovoan-dalana ty. Lalana ty aminay rehefa merika ohatr'izao ny andro dia mamotaka be,
tsy afaka ny tomobile tapaka ny lalana raha sanatria misy olona marary dia sarotim-piterahana dia tsy maintsy lanjaina ty aminay satria ohatr'izao ny lalana ty aminay mamotaka be dia tsy afaka tomobile mihitsy e. Ankoatra izay, manoloana ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny fiakaran'ny vidin'ireo kojakoja ho an'ny fiarakodia. Niakatra ho 4,000 ankehitriny ny sarandalina ho an'ny taxi borosy miangeto Antananarivo, mihazo ny commune Ambohitra Atsimo Anala raha toa ka 9,000 izany teo aloha. Saikatra ihany zay satria apakatra an'ilay sarandalana zay hijery an'ilay vahoaka majinika hoe ahoana mahazo an'reto vahoaka reto. Hiatra an'ilay vahoaka zay aty aminay indray ilay zavatra no miatra satria zay mividina piesy araka vidina piesy ny rehetrarehetra kojakoja momba fiara ka ahitana fiakarany daholo mihitsy. Manao entretien foana ianao indroa isaky ny 2 andro dia efa tsy maintsy misy piesy soloanao satria le mesure an'ilay lalana zany metako be amin'ilay resaka piesy. Ohatra anay zao hoe resaka pneu, plaquette, resaka ressort aloha, amortisseur, slime block ny rehetrarehetra kojakoja madinika rehetra zany afa-tsy hoe afa-tsy ny amin'ny fiatakiny any amin'ny pont any amin'ny boaty ohatra zany disque embrayage, plateau metaka daholo zany nefa le lafolafo vidy daholo mihitsy. Rehefa tena ratsy ohatr'izao zao ny andro zao zay dia tsy afaka miasa aloha. Ary zay le ao anatin'ny taona ray zany zay tsy maintsy eo amin'ny misy efa-bolana tsy esanay mihitsy manomboka hoe andro cyclone rinina be ohatro zay tsy miasa mihitsy nefa ny volam-panjakana mandeha ninona tsy maintsy aloha daholo. Antom-piveloman'ny ankamaroan'ireo mponina ao amin'ny commune Ambohitra Atsimo Anala ny asa fambolena na eo aza ny fiakaran'ny vokatra miteraka faty antoka ary sakana ho an'ny fampandrosoana ny an-toerana ny faharatsiany lalana raha ny fanazavana. Ity commune ity zany dia mamboly vary, mamokatra vary katsaka, tsaramaso, eo koa ny voatavo saingy izao miraviravin-tanana ny olona noho ny faharatsian'ny lalana dia tsy afaka manao an'izany satria raha vita tsara ny lalana dia mazoto ny olona mamokatra dia sahanay ato amin'ny fiadidianany tanàna mihitsy miteny hoe vitanay any mamatsy ny apa-efatra ny mponina ao Antananarivo mandava-taona satria anananay ny tany masaka, anananay ny tany malalaka. Raha vita ny lalana mampitohy Akazindany dia goudron parapatonga RN3 parapatonga ty Ambohitra Atsimo fefakadiny fa zao izy aloha adiny 3 raha aingana indrindra misy mo fotoana zany rehefa tena avy be ny orana dia tena tapaka tsy misy fahamatsiana ny marary sahirana. Efa nisy ny fidinana nataon'ny teknisiana avy eo anivon'ny ministera ny asa vaventy mikasika ny fanamboarana ny lalana mihazo ny commune Ambohitra Atsimo Anala ary efa nivoaka ny teti-bola ho amin'izany saingy tsy misy hatreto ny toy ny asa raha ny fidinana nataon'ny solombavambahoaka ny Manjakandriana tany an-toerana. Dia tamin'ny 21 octobre 2021 zany hoe tamin'ny andron'ny ministra amin'izao fotoana izao dia efa mivoaka tao amin'ny BPM ny anaovana ny lalana io zany efa vita zany ny devis teknika sy ny ara-bola rehetra momba ny lalana io. Hitanareo tsara ny lalana fa mazevatra dia mazevatra ny makaty raha tonga lalana 12 km atao adiny 3 adiny 4 zany mazevatra zany amina 4x4 nefa ny azy zany no iainan'ny olona tikatra lalana zay efa nampanahitany filoham-pirenena io zavatra io efa fantatry ny ministère travaux publics nefa ny hatramin'izao zay kiakianay hatramin'izao zay solombavambahoaka satria zay mitondra ny tenin'ny vahoaka tsy mety vita izy ary tsy misy manao hatramin'izao fotoana izao. Misy ihany tonga tatikatra ny tao amin'ny région nanamboatra kely lalana teo amin'ny commune Akazindany hatreo Mandena nefa vao maika ratsy le izy satria tsy teknisianina manao azy fa alefa fotsiny ihany dia zay ataon'le olona any ary tena fokon'olona mihitsy amin'izao fotoana izao tsisy tamperinandraikitra avy any amin'ny ministera zany raha marina izy fa tena fokon'olona miezaka manao izay atongavana tikatra fokon'olona miezaka mividin'ny fidin-javatra midangana be ty no ny ratsy ny lalana io. Manao antsova amin'ny tompona ndraikitra araka izany ireo mponina ao amin'ny commune Ambohitra Atsimo Anala distrikany Manjakandriana amin'ny fanamboarana ny lalana ny an-toerana. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sento anaty doka vetivety ny fiakaran'ny sarandalan'ny bajaja ny sambava manoloana ny fiakaran'ny vidin-tsolika ny momba lapan'ny Manjakamiadana sy lapan'ny Besakany izay mbola tsy misokatra ho an'ny mpitsidika hatreto ampahany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo.
manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alato ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaloko tsara ilay couche teo aloha dia ariko avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao ampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zanantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fa ny eo avy eo anivony Saint-Pimirana ny syndicat ny mpiasa ny ministera ny raharaham-bahiny antoakavanako misy any Ramatora Jobarienina faratiny izay sekretera general ny Saint-Pimira ary ato ankavia kosa misy an'Andriamatoa Julien Dersen izay mpitondra teny eo syndicat io miarabanareo menada tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny kolo amin'ity ala ity nanomboka ny faefatra amby folo ny faefatra amby roapolo ny volana jona ny fitakina nataonareo raha iverenantsika ny tantara androantsika fa 5 amby roapolo ny volana jolay izany hoe fa oray volana katroka zany zao sy ny hetsika mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny fivoarana izay fitakina izay dia tsara iverena ihany angambany hoe inona marina moa zany ny tena isany votoatin'ny fitakina ny ataon'ny syndicat eo anivony mpiasa ministera ny raharaham-bahiny. Faly miarabanao Andriamatoa Yves Richard, faly miaraba ihany koa mpijery rehetrarehetra ny tokantrano any amin'izao takariva izao. Raha ny votoatin'ny fitakina moa dia efa voalazana ombieny hatramin'ny tombohan'ny fitokonana fahobe tao amin'ny ministera ny 4 amby roapolo ny volana jona voalazanao teo dia miompana tanteraka amin'ny fitakina ny tambo-karama ho isam-bolana. Izay mariako fa efa nakatoavy ny gouvernementa amin'ny alalana décret izany ary voasoratra ihany koa anatin'ny loi de finance 2022 izy ankehitriny. Faharoa manarakarak'izay moa ny fitakinay dia fanajana tsodrao ny lalàna izany hoe misy rijan-dalàna mife ny asa eo anivon'ny ministera raharaham-bahiny. Misy fotoana zany hiasana eto anivon'ny département central ary misy fotoana ny hiasana any maso voany ivelany azafady dia izay no angatahanay satria efa izay ny lalan'asa voapetraka hatramin'ny voalohany. Ho amin'ny androany angambisika dia ifantoka betsaka ao anatin'ilay fitakina tambo-karama Andriamatoa mpitondra teny ny Saint-Pimira aiza ho aiza ny araka izany ny fitakina treto inavy ny dingana efa vitanareo tao anatin'izay. Miarabanao Andriamatoa Yves Richard, miaraba ihany koa antsika mpijery any tokantrano. Isaorana lehibe ny avy eo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika satria efa nampiantso zareo 2 herinandro lasa izay dia nandritra izany moa nisy ny fitakina fangatahana ny atotan-taratasy rehetra mahakasika ny antony sy ny votoatin'ity grevy ity dia efa natolotra ny izahay avy eo amin'ny ministera ny raharaham-bahiny ity document ity eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Dia miandry zany tsika hatreto hoe mety manahoana ny tohiny izay ho amin'ny firosoana amin'ny négociation manaraka. Raha hoe izay efa nilanilana nataony teo anivony fiadidinan'ny Repoblika, fiadidinan'ny Repoblika zany isan'ny rafitra isany ataontsika hoe ngeza raha eto amin'ny tany sy ny firenena raha ohatra hoe olana efa tsy voavahany avy eo anivony fiadidinan'ny Repoblika misy mety misy ve zany olona ambonimbony kokoa tena hoe misakana ny ataontsika hoe fa mahana ny olana nareo feo ihany koa izay ireny mivoaka amin'ny hainao manjery samihafa ireny fa ny prime ministre tonga dia itsiko ny resaka hoe ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ve no isan'ny sakana amin'ny ataontsika hoe fa mahana ny olana eo anivony syndicat amin'izao fotoana. Hatreto mino izay efa voarayan'ny Andriamatoa prime ministre ihany koa ity tota-kevitra ity
dia miandry isika hatreto hoe hatraiza no ahafahana mamany izay olana izay. Inona ilay zavatra isan'ny andrasana atao sonia ao anatin'izay satria izay foana ny isan'ny resaka mandeha ao anatin'ity hoe miandry an'izay fanaovana sonia ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement izay ny vahan'olana eo anivony syndicat. Raha ny tena marimarina tokoa moa tsy tena sonia zany le endrasana fa amin'ny procédure administrative anazy moa zany zay hono ny lalana andehanan'io arrêté io zany dia numéro no endrasan'ny mpiasan'ny ministère andrarambahiny io numéro io no andrandraina zany ho an'ny hoe mba ho apetaka zany mba hahafahanay misitraka an'izany tambikarama efa tokony isitrahanay nanomboka ny volana janoary. Eny anivon'ny primature aveo io laharana io no mihitsika amin'izao? Eny anivon'ny primature tompoko le arrêté mitondra an'io tambikarama io. Betsaka ny milaza amin'izao fotoana nisy moa zany iny araka ny henontsika dia ny ministra mpiahanareo anivo ny ministera andrarambahiny no nilaza fa ataontsika hoe filambotsiary nisy hatramin'ny tonga arany hoe tonga hatramin'izay arany fitenenana hoe misy ambadika politika ihany ny fitakin'ny syndicat eny amin'ny toerana zay moa zany ny filazana nandritra ny feonany tamin'ny solombavambahoaka nandritra ny fivoriana ara-potoana fifanatrihan'ny solombavambahoaka sy ny mpikambany gouvernement tafarany teo aiza ho aiza no mety ho famarinan'izay. Momba ny fifandraisana amin'ny Andriamatoa ministra andrarambahiny dia tsy tsahatra manazava izahay fa efa nisy ny fifanantonana zany nataon'ny Andriamatoa ministra sy ny mpiasa intelo izahay raha marimarina kokoa alohan'ny nidiranay tamin'izao fitokonana izao. Ny zava-misy anefa dia sady tsy nanome antony mazava izy ny blocage no resaka indemnité io no tsy nanome vahaolana mazava ihany koa. Ny farany moa dia izy mihitsy no nanapaka ny fifandraisana tamin'ny mpiasa ary iaraha mahita fa amin'ny Andriamatoa ministra andrarambahiny dia ohatrany manao an'ilay fitokonana ho tsy misy izy aloha hatreto satria ohatrany hoe mbola mandeha tsara zany ny asa eo anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Eto ary ny fanentanana farany hoentinareo tena tsipoany koa an'ireo tompon'andraikitra isantsokajy ny voakasiky ny ity olana ity hitondrana vahaolana zany ho famahana ny olana eo anivony Saint-Pimira. Averiko angamba ny fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana izay hita fa manaraka akaiky ny zava-misy ao ministera andrarambahiny matoa nisy ireny tolo-tanana nataon'ny fiadidian'ny repoblika ireny. Izany anefa dia tsy nahitana hoe vahaolana tena azo sapahitanana aloha hatreto fa mbola miandro foana izahay ary tsy indrindaona ny mpiasan'ny ministera andrarambahiny hiditra amin'izay tena hoe resaka andatabatra boribory izay iresahana ny tena maharary eo anivon'ny ministera sy iresahana vahaolana maharitra. Fendefeny ny fanazavana mahakasika izay ankasitrahanareo menadany vahiny tato anatiny vaovaon'ny kolotany ity ala ity. Anohizana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsy maintsy manaraka ny code de la route sy ny lalàna rehetra amin'ny feny fifamoivoizana izay rehetra mampiasa fiara hisoroana ny loza hony teo anivony zandary reto faran'izay anao hetsika fanitanana sy fampiarana ny lalàna manomboka ny rampitso. Ny tombo ary ny amaro ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika raha tsy ilaza afa-tsy tamin'ity volana Jolay ity. Ny eto Antananarivo renivohitra no nahitana tahambony indrindra amin'izany. Efatra ambin'ny folo zany zao tamin'ity mois de volana Jolay ity izay mbola tsy tapotra. Dia ny corporel sivy, ny matériel enina. Total ny accident zao 7 mbola tsy tapotra ao amin'ny volana Jolay. Dia manaitra fotsiny ny saina maneritreritra antsika izay mampiasa lalana fa zao ny zava-misy. Tafiditra anatin'izany ny taxi brosy, camion, moto, bisikileta, sarety sy ny maro hafa. Ankoatra ny lozam-pifamoivoizana, miisa 3 ny fanafiana tamin'ny lalam-pirenena, ny ampy ny herisetra atao amin'ny olona mampiasa ny lalana. Manoloan'izany, anao hetsika ny eo anivon'ny zandary, anome toromarika sy ampiatra lalàna, indrindra amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao. Ho anareo izay mampiasa ny lalana na ny taxi brosy na mitondra mpandeha na ny fiara tsotra zany dia iangaviana mba ho ara-dalàna daholo ny taratasy farafaratsy vie technique sy ny assurance sy ny isan-karazany hoe ianao hoe manana lalana hitondra mpandeha ohatra. Dia faharoa ny fiara dia tokony anaovana fitsirihana verifiena zany ny mekanika
ny frein ve mandeha, ny jiro ve mandeha, ny zavatra rehetra tokony ampiasaina amin'ny mahafiara azy hoe mandeha, ny clignotant. Dia zavatra ohatrany madinika zany tsy mahazatra antsika intsony zany clignotant zany fa zava-dehibe ny fahalalana hoe ty olona ty vily miakavy sy vily miakavanana mba tsy hisy ny loza. Entanina ihany koa ny mpampiasa lalana ampandreny mpitandro filaminana akaiky azy raha misy ny tranga fanakanana na herisetra mitranga eny an-dalana. Io moa zany le hoe misy fotoana indraindray olona manao herisetra fotsiny izy fa tsy dia voatery hoe olona dahalo be na manahoana, nefa raha misy tranga ohatran'izay n'olona nitorabato ohatra dia manatona ny tobo gendarmerie dia atoroy anazy hoe amin'ny toerana ohatran'izao nisy zavatra nitranga dia anjara ny gendarmerie maraindraikitra mba manda tena kely zany, manda fotoana kely mba manatona ny gendarme manoro hoe inona zavatra nitranga marina tamin'ny fotoana ohatrany ahoana, dia zay le fanampiana ilaina amin'ny fanampiana fa ny gendarme moa zany tsy ho aro hoe isisaky ny 2 kilometatra aloha fa zay rehefa mba hiteny zany ka misy problème dia azo atonina foana. Isan'ny sazy miatra ho an'ireo tsy manara-dalàna ny fampidirana fourrière, ny fampijanonana ny fiara, fisintonana ny fahazon-dalana hitrandraka sy ny maro hafa. Hiatra avy hatrany manomboka rapitso ny fidinana ifotony sy ny fanaraha-maso ary ny fanentanana ataon'izy andary. Izay ny makasika ny fampiaran-dalàna fa ilaina fitandremana sy fihetsika tokony ilaina fitandremana ny fihetsika tokony atao raha tojo loza amin'ny famovozana indrindra ho an'ireo mpitondra kodiaran-droa, fisorohana ny fahafatesana mety ateraky ny loza ho azy ireo, nisy ny fampiofanana ireo azy ireo ny tsara ho fantatra aorian'izay loza natao, fampiofanana izay natao ho an'ny fikambanany mpankafy ny Bioiza Madafity Nokolona. Nanjary fahita isan'andro eny amin'ireo tambazotra ny serasera ny lozan'ny mpifamoivoizana ho an'ireo mpitondra kodiaran-droa mba hisorohana ny fahafatesana mandritra izany loza izany. Misy ireo fihetsika tsara ho fantatra raha tojo fahaverezan-drabe loatra ny tradozy. Dia mbola tsy mijanona mihitsy no raha mbola misy ihany ny TTV ao anatin'le izy passement compressif. Napetraka izy dia nafatotrany mariana moa fa le fatotra apetraka dia eo amin'ny faritra lay mandeha raha mihitsiny izay solon'ny tanantsika nanindry teo iny. Tena majanona. Olona le olona lasa tsy nahatsiaro tena indray le olona avy eo. Dina indray tsy natao hatreto. Rehefa tsy mahatsiaro tena ny olona ray arovany moa fananany ataony any aminy. Rovako ny tradoza ao anatin'le izy. Dia ahitsy ny tradoza ampahitsy ny tsara. Kaohan'izay izy anao ny atao hoe bilan na tompo-maso mpampotoana mikasika lay tradoza. Mijery ny fahatsetsena ny lalan-drivotra. Izy manontany ny état de conscience hoe mahatsiaro tena sa tsy mahatsiaro tena lay tradoza. Tsy mijery ny tanany ary tsy nahilatra maso ny zay tsy mahatsiaro tena ny tradoza malona lay famonjy vony. Isy olona izay maneritery dia sereny zany izay maneritery rehetra aminy. Avy eo izy manamarina hoe mena sa tsy mena lay tradoza malona azy. Mandritra ny 10 seconde. Ilaina mandrafitra. Na mety mafana be lola na mety tapika ny andrakoa. Ary zava-dehibe ao anatin'izany ny fanaraha-maso. Tsy azo ilaozana na fotoana fehazany tradoza rehefa tsy mahatsiaro. Sendra misy manana telefôna re? Mba hetso-pompiengy azafady. Saripady ny fihetsika sy ny vonjy atao amin'ny olona tojo lozan'ny mpifamoivoizana. Afaka mampiatra ireo fihetsika vonjy maika avokoa ny rehetra kanefa mila mailo hatrany hoy ireo mpampiofana vonjy ainy. Raha vao misy loza mitranga indrindra eny an-dalambe zay matetika miatra sy hitatsika zany ho an'ireo ataontsika hoe kodiaran-droa dia tokony ho tony mandrakariva na ny mpijery na ny olona zay manatrika an'ireny loza reny satria ny fikoropahana tsy afitantsika manao zavatra tsara. Mila tony ianao rehefa mandray an-tanana tradoza dia mila mailaka ihany koa ary mahay le hoe inona ny tokony ataoko manoloana tranga anankiray. Dia izay zany ny tokony ho fantarina bebe kokoa zany rehefa hiatrika loza tsika
betsaka ireo fihetsika tokony atao a izay ilana fiofanana manokana mihitsy. Ho fiarovana amin'ny izay loza mety hitranga, mpitondra kodiaran-droa maro izay mipankafy ny karazana kodiaran-droa bio izy no nanao fiofanana vonjy aina raha tojoloja-pifamoivozana tampoka. Tombony isorohana amin'ny fahafatesana raha ny fanazavana. Dia amin'ny fahatsapanay fa zay dia isan'ny usager vulnérable dia tianay no miezaka mba manana bagazy izahay. Zany koa tsy midika hoe hiandry accident foana izahay na hiandry loza izy. Ilainay en tant que hoe prévention dia izay ny tanjona ny ahaizana sy ahafehezana ny vonjovona izay ho an'ny ankizy rehetrarehetra mba ho tafitany amin'ny ankizy rehetrarehetra izay traikefa izay. Raha tsy aivina, antony mampitombo ny lozam-pifamoivozana ny tandrevaka eo amin'ny fanarahana ny lalan'ny fifamoivozana raha nambaran'ny polisy nasionaly. Saika ny akamaroan'ireo tranga no loza ateraky ny mpitondra kodiaran-droa. Raha ny antotanisa nojerena nanomboka tamin'ny desambra 2024 hatramin'ny martsa 2024 ny 12 tamin'ireo lozam-pifamoivozana miisa 20 no lozam-pifamoivozana ho an'ireo mpitondra kodiaran-droa. Fa niakatra ho 500 ariary amin'izao fotoana ny sarandalana ho an'ny bajaja ao amin'ny tanàna ny Sambava raha toka 10 ariary zany teo aloha. Antony izany ny fiatraikany fiakaran'ny viditsorika raha ny nambaran'ireo mpitatitra ny antoerana Abraham Randriamanana. Izy no Santos, mpitondra bajaja ao an-tampon-tanàna ny Sambava tato anatin'ny efa taona. Hatramin'ny isin'ny fiakaran'ny viditsolika, niena ireo mpandeha ny bajaja ny antoerana raha ny nambarany. Tena fa sarotra izy amin'izao, tena sarotra. Le olona zao tsisy vola, tena sahirana. Le prix zany tanao amin'ny 500 nefa le olona mbola miangava amin'ny 5000 ihany. Nefa le solika zany tsy maintsy mividy amin'ilay prix le solika. Dia tsy maro ny mpandeha, tsisy vola zany tena mana olana aminazy. Izy amin'izao raha mba zara mahazo 570 ny chauffeur 10 ihany koatra le versement. Satria lasa agnabobe ny essence. Zao zany nanao tokony za teo aloha mandany eo amin'ny 7 litres par jour. Dia io zany tsy miaigny dia tsy miakatra fa le vidin'ny essence zany miakatra dia lasa miakatra zany le vidy le volan'ny essence. Teo aloha mandany eo amin'ny 27 000 ariary. Zao lasa agny amin'ny 43 000 ariary zao amizao. Manodidina ny 5,3 ariary hatramin'ny 4 ariary isan'andro ny vola omena na ny versement ny bajaja iray ho an'ny tompony anatin'ny ray andro raha ny fanazavana. Manoloana ny fiakaran'ny viditsolika, niakatra 500 ariary raha ampitaina ny teo aloha ankehitriny ny sarandalina ho an'ny bajaja ao Sambava. Amizao lo rango ny akaran'ny solika zao lasa 500 ariary ny course eo amin'ny ville zany. Fa rehefa moatra ville zany dia arakaraka ny négociation ny passage. Izy teo aloha zany 10 ariary. Dia le moatra ville zany efa ohatran'izay fa négociation ny passage foana ny arakaraka ny resaka atao amin'ny mpandeha. Zolo tegna tsy haiko ny antony fa 10 000 ariary n'olona ray mandeha amin'ny aéroport rehefa eto Sambava na mivoaka avy ato amin'ny aéroport na miditra ato. Ino koa zany arakaraka le point le entana. Rehefa moatra ny 30 kg zany izy dia fa tokony magnefa saran'olona anankiray. Tsy aivina, nanomboka ny 12 jolay lasa teo, niakatra ho 710 ariary ny litatry ny lasantsy, raha toka 707 ariary ny litatry ny gazoala eto Madagasikara, raha ny fanambarana nataon'ny fitondram-panjakana. Lafomba vao hafa kosa indray dia tsy marina ny filazana fa tsy misy ny tatitra ataon'ny mpitantana ny orinasa mpanjakana Fanalamanga hoy ireo mpiasa mivondrona anatin'ny sendika miisa 4 izay nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Ankasitrahana hoy izy ireo niezaka atao hiadiana amin'ireo bodo ny tanin'ny orinasa sy ny fanafoanana ny fiarah-miasa amin'ireo orinasa mpitrandranka vahiny sasany izay tsy nanaja ny fifanarahana napetraka fanampanazavana. Izahay rehetra voalaza etsy ambony dia mampafantatra ny fandraisanay anjara sy ny fanohananay ny politika de redressement apetraky ny mpitatana ankehitriny toy ny ezaka amin'ny famerenanareo tany ny orinasa nalaina-keriny sy bodon'ny olombitsy izay fototry ny olana amin'ny fitantanana ny faritrala izay tantanan'ny orinasa Fanalamanga. Faharoany, fandraisanay anjara amin'ny politika mpanjakana izay voalaza ao amin'ny velorano fahafolo mikasika ny fandrakofanalany Madagasikara sy ny fitantanana maharitra ireo arena voajanahary. Io ihany koa ny fampidirana karazakazo aingam-pitombo toy ny bamboa, ny polonia izay marianay fa
vola ny orinasa madiodio no anatirana izany. Fahatelo, ezaka amin'ny fanafoanana ny fiara-miasa na résiliation na contrat ho an'ireo orinasa mpitrandraka vahiny sasatsasana ato anatin'ny orinasa fanalamanga izay hita fa tsy nanaja ny fifanarahana ary indrindra nambotry sy nandroba ny orinasa fanalamanga hatramin'izay. Mahakasika ety farany dia miantso ireo mpitrandraka ny orinasa fanalamanga sy ireo mpitrandraka mendrika ato anatin'ny orinasa ary io rehetra tsara sitrapo mba hanao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra ary refeo aminay. Anatin'ny fiatrehan'izao vaninandro ny ririnina izao kosa dia mikarakara hetsika ho fanohanan'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana ny eo anivon'ny fiadidina ny tanàna ny Tananarivo. Kalmy Fanampy io no anaran'ny hetsika izay fizarana sakafo mafana maneran'ireo boriboritany arahana amin'ny mpiara-miombonantoka. Onona saina. Izara sakafo mafana miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka mandritra ny iray volana sy tapany fiadiny tanàna Tananarivo ho fanampiana ireo fianakaviana marefo. Sakafo mafana no hozaraina mandritra izany isaky ny sabotsy iarahana miasa amin'ireo orinasa tsy miankina. Ialohan'ny fiarahana amin'ny sakafo ny fanadiovana faobe manerana ireo boriboritany enina. Isaky ny sabotsy izany dia lasa manomboka amin'ray ora dia miantso ny vahoaka ny Tananarivo izahay itsika rehetra tao amin'ny fiatsidinan'ny tanàna mba hanao fanadiovana faobe manomboka amin'ray ora ireo ary somary misoratra lalana mialokely izay ireo izay sitraka n'ilay sakafo zaraina zany isaky ny amin'ny roa sasany amin'ireo EPP maro samihafa sy misy eto an-drenivohitra. Boriboritany enina no indray itodiana dia ny sakafo izay fampizarana kosa dia ho an'ireo olona farak'izay marefo ao anatin'ny fokontany. Efa misy ireo orinasa manohana ity hetsika ity saingy oharina amin'ny isan'ny orinasa eto an-drenivohitra vitsy izy ireo hoy ny tompon'andraikitra. Fizarana sakafo mafana miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika zany. Ny mpiara-miombonantoka moa dia avy amin'ny sehatra tsy miankina, miantso mihitsy izany sehatra tsy miankina amin'izao andro ririnina izao makefy izao ary indrindra amin'ny andavanandro ihany koa mba hanana n'ilay atao hoe maha entreprise citoyennazy. Izany hoe misy ireo mandray anjara ihany koa amin'ny iainan'ny fiarahamonina ny ataon'ny sehatra tsy miankina rehetra izay atao anatin'ny tanàna Antananarivo. Iray alina isa ny olona vinaina isitraka izany sakafo mafana izany amin'ity hetsika Kalmy Fanampy ity ho hiatrany ny fandavany ao anivon'ny fiatidiny tanàna Antananarivo. Fatetikasa roa sosona mikajy ny tontolo iainana tsy manampy ny velitenan'ny mponina noho ny sokafo natao analalava faritra Sofia. Tetikasa mitetina hatrany amin'ny 5 hetsy sy 1 tapitrisa dolara avy amin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola izay natao hitantanana ny Arenan-dranomasina sy amorontsiraka. Gaeton Andriatsilavo. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao Maromandia distrikany Analalava ny tetikasa roa hipaka mivantana amin'ny fikajianan'ny tontolo iainana sy ny velitenan'ny mponina eny fotony. Voalohany ny tetikasa fitantanana ny Roivoary an-dranomasina sy amorontsiraka ho an'ny fiarikarena manga izay natokana hikajiana ny Roivoary an-dranomasina sy amorontsiraka sy ho fampiroboroboana ny Jona. Faharoa ny tetikasa Safira izay sehatra manokana amin'ny fanatavezana drakaka. Mitetina 5 hetsy sy 1 tapitrisa dolara ny famatsim-bola tsy averina ho an'ny tetikasa ka ny 3 hetsy dolara natokana iarovana ny tontolo iainana amin'ireo tetikasa roa ireo izay vatsian'ny PNUD, FAO, ny fifanarahan'ny Nairobi ary ny gouvernemanta suédois. Izany resaka Jona zany dia ao anaty rano. Izany rano zany dia ny ala no mampisy ny ranon'orana ka mampisy ny rano. Ary azadiny fa ny ministera roa tonta, ny ministeran'ny Jona sy ny toekarena manga ary ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia miara-misalaha. Atsika vahoaka ny Maromandia anisany velotenatsika ny resaka Jona. Ary ny fiarovana ala dia mifampiankiny amin'ireo hazan-dranomasina, hazan-drano maro izay antoky ny fivelomantsika zay. Itondra ainga avao ho an'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny Jona ao amin'ny faritra Sofia ireo tetikasa ireo ary anatsara ny farim-piainan'ny mponina. Komunina modely amin'ny fiarovana ny tontolo iainana i Maromandia ary efa nahavita fambolekazo mirefy 900 hektara. Sarotiny ihany koa amin'ny fiarovana ny alaonko ao aminy.
Vaovao ny kolotsaina kosa indray dia roa taona katroka ny volana novambra zao no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny fanarenana sy ny fanatsarana ny lapany manjakamiadana sy ny lapany besakana mbola tsy misokatra ho an'ny mpitsidika ankilan'izay hatramin'ny androany tsy nahazo ahoana fanazavana ny amin'ny antony sy ny mety ho tety andro momba izay avy amin'ny tompona ndraikitra ny mpanao gazety raha niezaka nanantona teny antoerana. Tsy mbola azo idirana ny rovan'ny manjakamiadana amin'izao fotoana izao, na ho an'ny mpizahatany avy any ivelany izany na ho antsika eto an-tanindrazana, raha ny fanazavan'ireo mpitardia eny an-toerana. Tsy mahafa-po ny mitazona ivelany, fa tsy afaka miditra ao anaty rova hoy ireo gida. Antony mahatonga ny fahavitsian'ireo mpitsidika, ka mampihena ny fidiram-bolan'izy ireo raha ny fanazavana. Fa efa 3 taona zao tsy nisokatra. Zay zany mbola mivalorisehan'le vizity avy ivelany. Samy hafa be satria amin'ny toerana moa ny ao anaty ihany tsy maintsy mampahanketaheta ny vahiny sy ny mpitsidika. Ka raha ety ivelany be moa aiza no ilazana fa hitovy ny tao anatiny. Amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao, maro ireo olom-pirenena indrindra ireo avy any amin'ny faritra no tonga eto Antananarivo renivohitra, mitondra ny zanany hitsidika ny rova, no saika mivery-potsiny no izy mbola tsy misokatra. Manaratra le vakansa dia misy avy any amin'ny faritany reto ankizy reto dia amin'ny lakamisy dia efa hidina any Ambondromamy indray dia miteny ny bebeny hoe dana mba hoe tory zareo mijery fa ohatra ny efa naheno hoe misokatra ny rova. Ny zapianena le fandarana amin'ny radio reny rehefa amin'ny maraina dia tany nahenoko hoe efa misokatra fa tsy zadisiko hoe mpanentana ve no teny le izy sa olon-tsotra le miditra amin'ny telefônina rony. Androany namoaka fanambarana ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina fa mitady ny olona izay tantana ny ofisy rovan'i Madagasikara, Ormada, izay ratsa mangaika ny ministera mendraikitra ny rovan'i Madagasikara. Maresaka irasan'ny pirenena ny Birmanie kosa indray dia miverina ny fampiarana ny fanamelohana ho faty ireo gadra raha ny fanapahan-kevitra niraisiny fitondrana ny antoerana miisa 4 ireo gadra voaheloka ho faty nandritra io izay nahitana solombavambahoaka sy mpitarika avy amin'ny fanoherana iray. Miisa 4 ny sabotsy lasa teo ireo gadra voaheloka ho faty tany Birmanie raha ny fanapahan-kevitra noraisan'ny fitondrana miaramila ny antoerana. Isan'izany ny solombavambahoaka avy amin'ny antokony fitondrana teo aloha, teo ihany koa ny mpitarika iray avy amin'ny fanoherana. Vesatra namelohana azy ireo ny mikasika ny fampiororona sy ny fanaovana raha-matahora. Nanaraka ny dingana teo anivon'ny fonja ny fanamelohana ho faty ireo gadra nandritra izany raha ny famotamba-ovao. Tsy nanaiky ny hamerenana ny razana amin'ny fianakavian'ireo gadra ny tompona ndraikitry ny antoerana raha ny fanazavana. Tsy ahivina, foana tato anatin'ny 30 taona ny fanamelohana ho faty ireo gadra tany Birmanie, ary izao navery ny fitondrana miaramila izao. Taorian'ny fanongana mpanjakana ny soetany antoerana ampolony ireo mpikambana avy amin'ny fanoherana no melohin'ny fitondrana miaramila ho faty. Izay ankilany, nanameloka ity raharaha ity ny fireneny Etazonia raha ny fanambarana navoakan'izy ireo. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino raha mpitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika ato anatiny vaovao koloatra ny velomatongo. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.